Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taonan'ny télévision malagasy, Madagascar Airways, National Tourism Development, Fédération Nationale de Guide dia manolotra anao concours meilleur guide de Tana 2016. Fifaninanany tardy eto Antananarivo renivohitra arahinao ato anaty fandaharana sahatany andraisan'ireo guide eto Antananarivo anjara. Chanel misolo tena ny Ekotanana sabotsy fa 28 janoary. Prosper misolo tena ny Valamena sabotsy fa 4 febroary. Malala misolo tena ny Ortana sabotsy fa 12 febroary. Aina misolo tena ny FMOS sabotsy fa 12 febroary. Fabien misolo tena ny AGTP sabotsy fa 10 febroary. Manomboka mialatsana ny 7 febroary ka hatramin'ny fa 1 masana ny fividianana. Video ataovy j'aime sy partageo ao amin'ny page Facebook Zahatany. Izay guide n'Antananarivo hitanao fa mendrika ny taona 2023. Concours meilleur guide de Tana 2016 mpanohany compagnie aérienne Madagascar Airways. Mpiara-miasa ministère ny kolotsaina fiarovana ny vakoka sy asa tanana commune urbaine Antananarivo, National Tourism Development, Tour opérateur Madagascar Touring, Hôtel Lotus Bleu Ampatinakanga, Ricolo Jandas B, Restaurant Escalivato, Travel Exchange, Super Amnouk 67 hectares. Concours meilleur guide de Tana 2016, un événement de la TVN. Œuvrons ensemble pour développer le tourisme à Madagascar.